Ny teny Tsimbazaza fa 17 Novambra 2024 dia tonga namaliny antsony anterimeram-pirenena ireo ministra izay miisa anaky enina. Isan'ny tonga namaliny fampiantsona azy teny anivony anterimeram-pirenena ny andro ny 17 Novambra 2024 ny ministry ny rano sy ny fanadiovana ary fidiovana. Fotoana iray izay nentiny nanambarany fa anisan'ny fanamby faharoa ny fanavoazan'ny Republikan'i Madagasikara dia ny fampisitrahana rano fisotro madio ho an'ny malagasy rehetra ary ny fananana tanàna madio. Nohon izany indrindra no nametrahany vinany amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa vaovao sy maharitra ary fanavoazana ireo efa niso fanatsarana ny fampisitrahana rano fisotro madio ho an'ny mponina andrenivohitra sy any ambanivohitra. Hisy arak'izany ny fananganana cellule de suivi et d'accélération na hoe CSA mba hisian'ny fanaraha-maso ankaiky ny fampandehanana ny asa famatsiana rano fisotro madio. Nahagatra oramaro ny fionana tamin'ny ireo solombavambahoaka miisa 720 ireo fanontaniana sy fanamarihana izay mikasika ny sehatry ny rano fanadiovana ary ny fidiovana. Anisan'ny tena nisongadina ny omaly ihany koa atao amin'ny lapam-panjakana anterimeram-pirenena moa dia ny teo anatrehiny ministry ny angovo mihitsy no tapaka ny herinaratra teny amin'ny lapam-panjakana anterimeram-pirenena ny orakoraka ny hanalan'ny Dezeny Jirama ireo solombavambahoaka ndeha mo arantsika kely izany horonan sary niavaka ny teny amin'ny anterimeram-pirenena izany. Ramatoa ministry ny fitsarana fanirisoa Erinève moa dia nilaza mazava ny hoe tsy azo atao ny mangataka na mandray vola eny amin'ny fonja. Nampitandrina ny ministry ny fitsarana fanirisoa Erinève fa tsy azo atao ny mangataka na mandray vola eo anivon'ny fonja ary raha misy izany dia tsy ara-dalàna. Azo atao tsara ny mitoroka hoy izy tamin'ny ireo fianakaviany ireo voafonja raha sendra misy izany tranga izany. Nanazava ny politika sy fandaharana asakasainy hapetraka ny tenany ary nampiatsiaha ny lanjan'ny fanajana ny zony ireo voafonja na ireo mbola tsy voatsara izany na ireo efa voasazy. Nandritra ny fitsidihany teny amin'ny fonjabeny Antanimora Omaly moa no nitondrany izany fanazavana izany. Andriamatoa Stanley Ramarvelo moa dia nilaza ny fomba fijeriny sy ny fomba fiheviny na i filoham-pirenena Rajaonarimampianina hery zany arany ka olona tena mahay mitondra nefa indrisy hoy ny fanehoan-kevitra ity namana ity. Izaho manokana aloha hoy ity namana ity dia tena namaky any ilay projet fisandratana 2030 ny fehin'ny resiko dia hoe olona manana vina izy ary olona mijery alavitra. Indrisy anefa hoy Stanley fa ny malagasy moa dia matimaty ny kopakambava ka aleon'ny vahoaka maheno lainga sy promesse irréalisable. Ohatra fotsiny hoe atao bildina ny tranonare vahoaka rehetra ary ho vitaina amin'ny herinandro eo zany. Ekena sa tsy ekena aleon'ny vahoaka mifidy olona manao toy izany toy izay maheno hoe efa mezaka isika ka raha metohy izao dia mahaleo tena ara-tsakafo isika malagasy afaka 3 taona. Mampalahelo hoy ity namana ity fa izay ny zava-misy marina dia tao ahoana ka lasa mora voafitaka ny malagasy satria matimaty ny kopakambava. Mpanakanto Rosy moa dia niona tamin'ny filoham-panjakana Colonel Mikaely nitondra ny fisaorana azy nanafaka tamin'ny haratsiam-panahy sy ny mafia ary nampita ihany koa sy nanazava tamin'ny filohany hafatra rehetra izay nampitondraina azy ny syndicat artista sy ny resaka omda ary ny fanavoazana ny lalàna mifehy ny zony mpamorona izay nisomparany lalatina na be molotra. Ny resaka ihany koa ny mikasika ny gentleman farmers ny sosikevitra avy amin'ny teknisien momba ny fambolena ary ny fambolem-bary manokana izay avy amin'ny ireo namana mpisehatra sy mpampiofana. Ny farany ihany koa moa dia ny vavambahoaka momba azy indrindra ny tsikera sy ny andrasana fatratra aminy. Tsy nasiako filtre fa novantim-bataniko ny resaka hoy Paulbert Rosy Razy manana ilay solombavambahoaka teo aloha no sady mpanakanto fantadaza. Ny anay mirahalahy manokana hoy Rosy aleo mba ho anay inteny ny arana ny fanaovana fa ho tantaraiky eto ny tohiny fa ny azoko lazaina fotsiny dia hoe tena lehilahy i Colonel Mikaely ilay berevera. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato ny sesisesy zay fa tsy halavany ny resaka hametra veloma izay ay veloma vetivety amin'ny manaraka indray ino manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.